Miaraba tokolasy tompoko vavy ho antsika zay manaraka ity fandarina miara-manonja vokary ny MBS fahita lavitra sy radio ary ny onjam-peo ny radio mada ity miaraba antsika rehetra eto aterina sy any ampitan-dranomasina manjoehatrany ary tsy misaraka amin'izany fandarana izany. Eto anareo no manovo vaovao, eto anareo no miara-mandalina aminay ny raharaham-pirenena ary eto ihany koa ianareo no miara-manantena aminay ny amin'ny hoe mba tena hanana Madagasikara ho tantany malagasy ary Madagasikara heverina fa tena mba iainan'ny malagasy ka mba hananan'ny malagasy tompony sy harena amin'ity Madagasikara malalantsika ity. Ialana tsiny amin'ny fahatarana minitra maromaro satria nisy ny fandaminana ara-teknika izay mbola nomanina amin'ny fandarantsika androany ka mbola teo ampikenkenonana amin'izany izahay efatra amin'ny rahalahy ny tenako Fanily Razafy-Manantany ny député Mambrabendrina voafidy tetsy amin'ny district Ambohitra Atrimo izay questeur eo anivon'ny Assemblée nationale secrétaire général ny antoko Madagasikara ary namana technicien roa miaraka amintsika dia Fandramana Rivo sy Onja no ao amin'ny régie sy ny diffusion amin'izao fotoana izao. Raha misy zavatra no manay tao de somary elaela ny téléchargement sy ny famadiana azy dia ialana tsiny zany rehetrarehetra izany. Ho an'ny vaovao satria lina isika manontany dia ahoana sy ahoana ny fivoarana vaovao an'ny Londrany tsy mbola manakambara isika satria nambara hoy aho fa andro vitsivitsy no hanatanterahana ny fitsarana Andramatoa Andrianarisoa Romy na Romy Vosy araka ny fahafantarantsika azy taleny kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika teo aloha izay tratra amina raharaha kolikoly avoleta izay nangataham-bola $310,000 sy petrabola 500 ao anatin'ny orinasa James Field ka ity orinasa James Field ity no nitory any Ramatoa Andrianarisoa Romy sy ngia Philippe Tabito izay mpiara-miasa aminy. Efa telona androany zany no nisiny izay raharaha-pitsarana izay. Mbola misy andro maromaro eo amin'ny 10 mahery eo vao teny ho tapitra izany raharaha-pitsarana izany. Aorian' izay ny ahafantarana hoe inona ny fehiteny eto amin'ny fitsarana voalohany izay fa hoe inona ihany koa no didy avoaka ny eo anivon'ny fitsarana mikasika indrindra ity raharaha ity ka mbola ao anatin'ny adevitra zany izay no mbola tsy ahafahantsika mizara sy manome ny vaovao zany satria dia maromaro reo teboka lehibe izay mbola isiny izay hoe fehiteny fanehoan-kevitra sy fiarovan-tena samihafa any amin'ny fitsarana any Londra izany. De tanteritsika eto raha ohatra ka misy ny fivoaram-baovao maro samihafa. Ankoatran'izay dia ny fanakaikezan'ny fotoana amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny ralala ny révision annuelle de la liste électorale izay zany no tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao satria fahavalo ny volana febroary androany fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary no mifarana izany de mandeha any amin'ny seni andray zany atao raha fikajiana tsoratra sy impression dia 8 eo indray ny tohany rehefa avy eo fa ny mainka de hoe mila manoratra ny anarana ny olom-pirenena ao anatin'izany famerenana sy fanavoazana isan-taona ny listry ny mpifidy izany na ny révision annuelle zany ka efa manakaiky le fotoana de mila miazakazaka zany isika manoloana izany raharaha izany. Ankoatran'izay dia ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena omaly ny filan-kevitry minisitra ny dinika ny resaka napita ary nanao fanindrena an'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony de iresaka an'izay azo resahana ao anatin'izany tsika sy mifiainan'ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy rehefa avy eo fa mialoha izany rehetrarehetra izany satria manakambara betsaka isika ny amin'ny lahateny nataon'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina omaly teny Antaninarenina atao anatin'ny lay fankalazana le 7 febroary dia eo ihany koa ny fanehoan-kevitra nataony ny anteny merina Ray Aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara na ny RFM izay niakatra teny Antaninarenina ihany koa tsy lavitra ny tsangamatiny ny Dadabetsiranana ary naneho fanehoan-kevitra tamin'izany de ho alefantsika eo daholo zany rehefa avy eo
fa misy video masitsika kely rehefa aveo koa amarana anazy o alefatsika fa ny okevitry Abdoulaye Wade izy io a amina raharam-pirenena amin'ny Senegal satria ny zanaky Abdoulaye Wade moa zany Karim Wade a dia tokony ho kandida kanefa nahitsy amin'ny fitsarana avo any Senegal noho izy tsy mahafeno ny fepetra satria dia tsy tafiditra tao anatin'ny paikandro zay nametrahana ny antota taratasy an'ireo mpirotsaka hovidiana tany Senegal zany tao amin'ny cour constitutionnel ny taratasy zay nanaisitra azy tsy hizaka ny zopirenena frantsay zay navoaka ny didim-panjakana sy ny gazety mpanjakana frantsay zay nisony aviny prime ministre sy ny ministry ny antany any frantsay zany de misaviritaka ny Senegal am'izao fotoana izao misy toviziny amin'ny zava-misy taty Madagasikara teo amin'ny tolona nataon'ireo collectivité candidat zava-misy any toerana fa mampiakabe koa nefa ireo mpanao politika any Senegal satria eo moa zany fanemorona fifidianana paikady samy hafa ataony Macky Sall sy ireo vondrona parlementaire miaraka aminy ny fisamborana ireo mpanao politika sy kandidata any Senegal ary ireo mety hoe fanivanana an'ireo kandidata zay mety atahorana indrindra avy amin'ny fanoherana izany de naneo hevitro iaho i Abdoulaye Wade de ho alefatsika rehefa aveo fa alohan'izany rehetrarehetra izany satria efa vonona miaraka amintsika eto ny solombavam-boaka Mambrabendrina zay avy nanatrika tatitra rapport d'activité zay nataony samifiny izy tsy maintsy mbola hoentsika moa vaovao momba izany fa tsy de afaka hivalapatra amin'izay izay mirahalahy amin'ity atoandro ity fa dia isaorantsika ny fahatongavany député Mambrabendrina ho antsika ny Ambohidratrimo any efa miandry fatsatra isika ny amin'ny hoe de inona sy inona koa ary ny vaovao ho an'izany district ny Ambohidratrimo zany dia ezaka ny tatitra sy teny amin'izany izay mirahalahy atao anatiny de fandaharantsika ity fa any amin'ny faritra sarodalana sy lavitra miantso Mahireza sy ireo toerana zay lavidavitra ao anatin'izany commune Ambohidratrimo izany eny tonga hatrany ampantokana sy ny rehetrarehetra zay mandefa ny afatra ty aminay zany ianareo dia kokoa daholo ho an'ny fanarahanareo izany fandaharana izany ary mahafinaritra de hoe rehefa hariva misy épicerie ny sasany misy trano dia mihaino ny famerenana ny fandaharana ianareo zany de mba afaka miteny eo zay ny maheno vaovao eo zay ny mba maharaka tsara ny raharam-pirenena amin'ny fanadihadiana zay entinareo anatin'ny fandaharana miara-manonja de eo ihany koa zay ny maka ny toromarika ho an'izay mety ho toy ny raharam-pirenena de faly sy ravy anareo satria hoe hiatrika fifidianana tsika de mila miomana teny zao sika any amin'ny district ny Ambohidratrimo député Mambrabendrina de arabainy indray ara aloha zany todsomatsara tamin'ny herintsika niaraka teto de saorina an'Andriamanitra moa zany fa mbola nahazo tombonandro nahazo fotoana indray afaka mbola mitafa mivoaka malagasy manerina izao tontolo zao Andriamanitra solombavam-boaka miaraba faniry razafa manatany miaraba ny mpiaramiasa rehetra amin'ny studio radio télévision MBS miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra miaraba manokana ny mpiaramonina amin'ny district ny Ambohidratrimo maromaro ny faritra voatonona teo tonga de manararoatra tondra ny teny fampaherezana ho an'ireo niaram-boina tamin'ny rotsakorana hatry ny omaly satria faniry amin'ny faritra fokotany Mandrosoa Ivato iny anisan'ny nazona tatitra ohatra nisy tranony Anjera vokatry ny rotsakorana natevina loatra tato ato CSSB loatra ary tsy iny ihany fa ny any amin'ny toeran-kafa ihany koa misy ny lalana tapaka noho ny fiotsahan'ny sisin-dalana fa sady manararoatra hoy makahery an'ireo fianakaviana niaran'ny voina no manamafy ny fampitandremana satria navesabesatra ny orana tato anatin'ny andro vitsivitsy farany ary raha voalaza fa hoe ny faritra Andalovany Sisaony no tena anisan'ny ambavaloza dia tsy afaka amin'izay koa isika faritra hafa manodidina n'Antananarivo faritra Marovatana Moriandro fa de miakatra tokoa ny rano amin'iny ambavarano iny zao nandalo ankeo maraina tena misafo ny arabe ny rano toy ireny hoe fa orana ankija efa herinandro maromaro reny kanefa
zay le zava-misy am'izao fotoana zao a ary mila hitandremantsika satria hoan'ny mpifamoy voy mpitondra fiara mpitondra moto mpitondra bisikleta malama ny lalana malama izy zao de samy mitandrina na io goudron kely ananatsika io aza malama io maika fa ny lalana makany am' zaonina isan-karazany lalatany mialan'ny lalam-pireneny reny zany a mamotaka sy malama mihitsy izy a zay ny momba ny lalana ny fotokazo am'izao tena marefo alina zao ny akaiky indrindra ny lalovako a eo akady be miakatra avy eo mandrembero miakatra namoratra io tena hazo avy amin'iny fototry ny avoana misy ny rovana namoratra io iny midaboka ty amin'ny arabe isaoranareo zay fanolo-tanana tamin'ny fanokafanany lalana omaly a amin'ny lafiny anankiray so ihany fa andro alina tsy de be mpifamoy voka nefa amin'ny lafiny anankiray a raha nisy fiara nandalo ny tratran'iny tena sahirana fa soa isaorana ho ia reo niaraka nisala tamin'ny fisavanany lalana sy ny fanisorana ny sakana sationany fotsiny zany fa any amin'ny faritra ambanivohitra rehetrarehetra any a maro ny toerana zary lasa ambava loza am'izao fotoana zao satria marefo de marefo ny tany ateraky ty rotsakorana be tika dia makahery atsika rehetra samy mailo a samy malina ary miangavy atsika izara vaovao aingana mba ahafahana mifamonjy ara-potoana raha sanatria misy ny voina toy izay mitranga izay ny resaka kely raha natao androany maraina satria raha ny marina moa zany teo anivon'ny anteny miram-pirenena androany tokony hatramin'ny omaly tokony hoe niandry ilay fomba fiteny hoe deuxième lecture raha nisy zany hoe famakina fanondrony fandinihana fanondrony an'lay an'ireo volavolan-dalàna zay antony ny antsona ny fivoriana tsy ara-potoana am'izao fotoana zao ilay resaka fanolorana ny fandaharan'asa hanatanterahana amin'ny PGE iny moa resakafo iny mandalo iny araky ny teniko hoe fomba iny fa misy a ireo tena volavolan-dalàna ilay mahakasika ny tsy maintsy hanovana ny code pénal andininy sasatsasany zay mahakasika ny sazy iandry ny mpanolana sy ilay mahakasika ny fitantanana ny collectivité territoriale décentralisée reo zany volavolan-dalàna anankiroa zay nalefa ny fahifanam-panatanteraka ho dinihana ka araky ny voalazako teo a ny fomba fiasa moa zany a tsy aivona foana ihany a ampahafantarina mareo zay mbola tsy mahalala hoe mandalo eo anivon'ny anteny miram-pirenena izy matetika tsy hoe matetika fa mandalo eo anivon'ny anteny miram-pirenena izy a raha volavolan-dalàna de dinihany anteny miram-pirenena anovany fankatoavana tandrify azy eorin'ny adievitra sy ny fandinihana de mandehany amin'ny anteny miran-dolona indray ka raha misy tsy fitivik-hevitra amin'ny anteny miran-rototo de mbola miverina anaovana zay le hoe verina anaovana deuxième lecture eny anivon'ny anteny miram-pirenena satria tovy zany ny fomba roa da ilany teo nakataovan'ny anteny miram-pirenena nakataovan'ny anteny miran-dola de nisy ilay deuxième lecture ary ho faranana raha ampitso ilay fivoriana tsy ara-potoana zay mandeha am'izao fotoana zao faniry fa ny maraina akoatra ny asa eo anivon'ny anteny mira ao anatin'ny lapa misy koa ny asa ivelan'ny lapa kanefa asan'ny anteny miram-pirenena ihany a nandolotra ny tatitry ny fanatanterahany asany nandritra ny taona 3 sy 4 arivo ny samy finina na lay sampandraram-panjakana izay misahana ny fanadiadina eo amin'ny lafiny arabola renseignement financier hoy ny fomba fiteny amin'ny fiteny frantsay a fomba fiasa moa zay no fomba fiasa ilay fanaovana tatitry ny asa nandritra n'iny taona iny a ka nanasany reo mpiara-miombona antoka tamin'ny rehetra raha tafiditra ao anatin'ireo sehatry ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny samy finina de nanotrina azy tao zany reo mpiara-misehatra aminy misy rafitra 5 izy miara-misehatra aminy ao a ao ny bianco ao ny paka
izay rafi-pitsarana manokana mikarakara ny ady amin'ny kolikoly, ao ny CSI, comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ao ny ARAI izay manao ny recouvrement des avoirs illicites, ary eo ny samifinina zay ataontsika hoe misahana ny miady amin'ny tontolo ny famotsim-bola sy misahana amin'ny fanadihadiana fa amin'ny lafiny ara-bola sy fifamezivezen'ny vola eto Madagasikara. Ka nisy an'izay tatitra izay eo anivon'ny anteny miera-pirenena dia mafisina fa misy ihany koa ny rafitra izay mifandraika amin'izay ady amin'ny kolokolo izay, io lay département Tatantanako. Amin'ny maha-questeur fahatelo atenenina foana eto satria ao anatin'ny anteny miera-pirenena dia napetraka io tamin'ny mandat teo aloha nanomboana an'izay mba ijerena ny mangarahara sy ny fitantanana araka ny tokony izy eo anivon'ny anteny miera-pirenena, fa indrindra ihany koa iarahana miasa amin'ireo atao hoe système anti-corruption izay filaza azy ireo rafitra isan-karazany eto amin'ny firenena izay natao hiady amin'ny kolokolo, fa iraka moa amin'ny lafiny anankiray ny nalehako tany ny solotenan'ny ramatoa filohan'ny anteny miera-pirenena izay voatazona amina andraikitra hafa, fa eo ihany koa no mahasolombavambahoaka amin'ny Madagasikara mpikambana ao anatin'ilay réseau vondron'ny parlementaire eran'izao tontolo izao miady amin'ny kolikoly. Vondrony efa nisy hatramin'izay io, izay le atao hoe organisation mondiale des parlementaires contre la corruption. Nanomboka tamin'ny taona 2014 ny parlementa malagasy tamin'ny alalan'ny anteny miera-pirenena no nandefa solotena ao anatin'io vondrony io ary nanaiky andray anjara ao anatin'io. Tadiditsika tamin'ny volana teo anivon'ny sehatra afrikanina dia nisy ny fiaonana sy ny fanaovako tatitry ny asa ny arahana teo amin'ireo mpiara-mombonantoka teo anivon'ny anteny miera-pirenena. Ny dikan'izay amin'ny mampisehatra ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo ihany koa miaraka amin'ireo système anti-corruption rafitra 5 misy eto Madagasikara ireo no nanatrehana an'ilay tatitra asa ankeo, toy ny manatrika ny tatitra asa ataon'ny Cour des comptes, toy ny manatrika ny tatitra ny asa nataon'ny Bianco sy ny rafitra hafa rehetrarehetra. Zay le teneniko fomba fiasa zany any amin'ny faratapony fitondram-panjakana ny gouvernemanta manao tatitry ny asa ataony, zany hoe eo anivon'ny parlementa izay misy ny solombavambahoaka sy ny loholona izay efa azo lazaina fa tatitra makany amin'ny vahoaka ihany koa. Iny moa le tao anatin'ny taona vitsy volana maromaro farany ilay nialan'ny gouvernementa fa tsy nety niaona tamin'ny solombavambahoaka intsony zareo fa zay le teneniko hoe zay ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny. Ary amin'ny mahatatitra azy dia nijerena ny zava-bita tamin'ny taona lasa 2024 fa indrindra ijerena ny hoentina manohy ny asa ho amin'ny taona manaraka. Za manokana moa tamin'ny fandraisana fitenenana ataoko tany dia niteny hoe efa elotsika nanomboka tena hoe niady tamin'ny mpahamatorana amin'ny resaka kolokolo ity, ary tany amin'ny taona 3 no natsangana tamin'ny alalana lalàna ny rafitra sy ny andry ataontsika hoe androm-panjakana anaty farangososona izay nentina miatrika an'izany ady amin'ny kolokolo izany. Ary nisy fivoarana be raha nisehatra ny kolokolo teto Madagasikara tamin'izany vanim-potoana izany mandra-pahatonga ny taona 2024. Fa mampalahelo nanomboka tamin'ny taona 2024 teo amin'izay no tsy tena azo lazaina hoe any amin'ny rambony sika malagasy. Hoy ateo hoe anisan'ny teny no teneniko tamin'ny fandraisako fitenenana tany amin'ny fivorian'androany hoe betsaka izay ezaka natao izay, betsaka izay fampanarahana toetrandro ny lalàna sy ny fomba fiasa izay, efa betsaka reo ny rafitra napetraka fa nototsika malagasy tena mbola ambany dia ambany laharan'ny firenentsika amin'ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny farany foana tato anatin'ny taona maromaro farany, ary nafahana ny fampitondrana ny fampirisihana tamin'ny asa mbola miandry.
ho amin'ny taona 420 sy manaraka mana tena vokatra tsara kokoa isika amin'ny asan'ireo rafitra ireo miady amin'ny kolikoly fa ninona ataotsika raha mbola misy ny kolikoly na endrika inona na inona abeany na kolikoly faran'izay bitika ohatran'iny ara sy ny kolikoly faran'izay ngeza rehefa kolikoly de kolikoly ary rehefa tsy zay ny fomba hijerentsika azy de vao maika hitotongana ny endriky Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly io ary vao maika hitotongana ny lafiny ara-toe-karena indrindraindrindra eto Madagasikara. Ya de tena manakambaritsika raha io resaka kolikoly io mety tsy ho vitandroany zany satria mila fotoana ny resana izany fa ny fampatsahivana nataony député Mambrabendrina teo ny amin'ny nanomboka tany amin'ny 4 tamin'ny napetraky ny filoha Marc Ravalomanina dia komity nasionaly izy tamin'izany dia napetraka mifanaraka amin'izany ihany koa le sampany fitsarana le hoe chaîne pénale fa taty aoriana izy zany rehefa tena nivoatra tsara ny fandrindrana n'ireo lalàna rehetrarehetra sy ireo inona moa zany toerana iasana sy ny olombelona iasa amin'izany dia efa nivadika Bramaleo tena amin'izay sy pôle anti-corruption zany lay sampany fitsarana miady amin'ny kolikoly tena manakambary hoy raha izany no resantsika satria ny fanjakana zay niaina tamin'iny mandaha voalohany iny dia anisany tena hoe niarany zay fahitana raha fampitana nataotsika ny amin'ny hoe tena be loatra ny endrika kolikoly tamin'iny mandaha voalohany iny mipetraka amin'ny fantaniana amin'ity mandaha faharoa ty hoe moatsika no ahita azy rehefa tonga any amin'izany fanadiadiany zany isika fa tsy mbola tratratsika androany rehefa miresaka kolikoly de tianararosika na de hoe tsy misy vaovao mipika ara avy any Londres dia raha misy angamba ny solombavamboaka mahafantatra tsara n'zany hoe Royaume-Uni zany dia anisany ny solombavamboaka eto akaikitsika dia Mambrabendrina satria ao anatin'lay fiara-miasa n'lay fralai na amité ao anatin'lay parlementa ihany koa ny député Mambrabendrina de ny palais de justice zay hanaovana ny fitsarana ny tiraharaha Andrianarysoromo sy Philippe Tabito ity zay mbola resaka kolikoly ihany koa ny fototry zany adevitra zany ary manaratsy ny endriky Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo zao satria ny talen'ny kabinetra mihitsy no voaroroy ary atahorana mihitsy aza ny akasika lafin-javatra hafa de zao hitantsika amin'sary zao ao amin'ty tranoty Crown Court Suffolk ty zany no anaovana ny fitsarana Andramatoa Mivosy Andrianarisoa député Mambrabendrina tsy hoe ivalapatritsika satria tsy afaka miditrytsika tsy manana an'le fivoaram-baovao fa ianao fotsiny mahafantatra ny amin'ny fomba fiasany zareo any Royaume-Uni zany ary mpivezivezy any atoerana ary anatin'le parlementa zay manao fifanarahana ino moa zany manao fiarahana arakasa zany dia mahafantatra tsara ny fomba fiasany zareo londoniana zany amin'ny tontolony zany resaka hoe lalàna izany ary nahazonao expérience zany satria nitsidika ny tranobe ho an'ny antenne-mera tany Royaume-Uni ianao tamin'ny heritaona nisy an'izany de mba te antany kely fotsiny mba mety ho fahafantaranao ny tena hoe zotra an'izany hoe fanajana sy hoe tena fampiara ny firenena mandroso tahaka izao ny tontolo ny lalàna indrindra ny ady amin'ny kolikoly député Mambrabendrina satria mino fa misy mpiaino antsika koa lina amin'izany zavatra ambaratsika izany amin'ny fahafantaranao ao anatin'izay hoe parlementa zay mivondrona ao anatin'ny fralaina fifankatiavana eo amin'ny Madagasikara sy Angleterre izay député Mambrabendrina tsy iseho alalina ny fomba fiasan'ny rafi-pitsarana any indrindra amin'ny atsipiriany fa ny azontsika lazaina de zao ny amezana azy angamba de zao hoe tsisy azo ampitahina loatra amin'ny fomba fiasa aty amintsika na de ny tantara ny ainatsika nyty zavatra anankiray ty fotsiny ara zay nitazonana ny Ramatoa tale kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha any amin'ny toeran'io de hitatsika fa tena misy fahamatorana be amin'ny fitantanana n'lay raharaha satria rehefa voatazona ianao de voatazona
tsisy resaka. Rehefa azo atrehana de azo atrehana, rehefa tsy azo atrehana de tsy azo atrehana. De miankina amin'izay zavatra zay no azotsika ny information na ny vaovao mahakasika an'le izy. Ny vaovao farany henontsika aloha amin'izao fotoana izao de mbola mitoy ny fiainona. Tsy haiko ina moa voambolana malaza zay amin'ny raha fitsarana aty Madagasikara fa fiainona amin'ny antsipiriany ireo voapanga. Ireo ozy satria tsy olona ray nge voapanga any e. Misy an'le ramatoa iny de misy an'le vazaha anankiray Tabuto moa le anarany. Faravakely zany reo no fantatritsika aloha. De raha ny vaovao azotsika amin'izao fotoana izao de mbola mandeha zay fiainona amin'ny antsipiriany zay ary fiainona miverimberina. Zany hoe tena miala nenina mihitsy ao anatin'ilay fanadihadiana, manana endrika fanadihadiana eo anivon'ny fitsarana moa zany. Ny enquête au fond mety malaza azy amin'ny mahazatra antsika aty. Dia zay no zavatra mitranga amin'izao fotoana itohizan'le izay fotoana zay efa tany amin'ny volana vitsivitsy lasa zay rehefa napetraka hoe amin'io ny tanterahana de manatanteraka amin'ny mbola fiainona azy fotsiny, fanadihadiana azy fotsiny. De voalaza fa mbola tsy manana mbola tsy afaka manao fiarovan-tena le voapanga. Mamaly zay fanontaniana apetraka amin'ny fotsiny kanefa efa fantatsika kosa fa nandahatra ny fiampangana azy le ramatoa. Iny tsy voandroany iny tsy omaly iny fa tamin'ilay dingana tany aloha tany nandany fiampangana azy lay ramatoa. Eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ary ilay mpanao famotorana sy ny fanjakana any an-toerana no mizingizina amin'ny fisamborana azy sy ny fitanana azy amponja. Raha ohatra ka mbola manizingizina koa ilay ramatoa taly teo aloha hoe tsy meloka ao anatin'le izy na afototra angamba le fanontaniana. Ny zavatra tsy mifanojo ve zany ny fanontaniana sy ny valiny ao. Tsika mantsy aty zava-dehibe zay amin'ny lafiny politika. Tsy ilay ramatoa Romy no jerentsika ao amin'le izy fa ilay talen'ny kabinetra teo aloha. Efa nambara mitsika mihitsy zay omaliny hoe itya présidence zay institution ty tale kabinetra zay ao anatin'le institution goavam-be zay. De eo mety isiny fifanjevona kely ao amin'ny fanontaniana sy mivaliny satria any izy amin'ny voalohany aloha ny samborana azy mety amin'ny ramatoa Romy vosa azy kanefa ao anatin'izay adihevitra teto hatramin'izay faniry ny hoe nanatanteraka asa izy tany satsia tadiditsika tsara ny tantara fa na izany zavatra zany ara ny famaliana antambajotra teto ny amin'ny hoe passeport diplomatique zay tokony isy ordre de mission nampiasaina tamin'ny voahany teto Madagasikara. Ny dikan'izay namitahiraka izy officiel ny fanjakana malagasy nefa ty fiadidinan'ny repoblika de nanda hoe tsy namitahiraka izy fa nanao vakansy. Raha manao vakansy izy raha tena manao vakansy izy ny anisan'ny ampangana azy ary tena nahatratrarana azy voapirofo de manao négociation tany amin'ilay orinasa. Manao vakansy ve izy tsy ho any amina asa ny amoron-dranomasina any amina toerana manao shopping na tsy fantatra hoe mitsidika musée sy ny sisa raha ho any fa tsy tratra teo ampanaovana négociation tany amin'ilay orinasa izay voatonona ny hoe anisan'ny mitory azy ato anatin'ity raharaha ty. De teo le nisy ny tsy fitovim-pijery fa avy hatrany ny fitondram-panjakana de nanafoana ny fanendrena azy andro vitsivitsy monja tao aorianany iny izay nanaovantsika fanamariana teto hoe fa maninona fitondram-panjakana zany manafoana zany manafoana fanendrena zany efa manana endrika sazy zany ary mbola fanambarana ary nataony tamin'iny de hoe effet immédiat
fa tateorintsika rehefa nana mafy ny pression hoe tsy mety io fa nomela tamin'ny décret io olona io de zay le fanjakana vony azakazaka namoaka décret dikan'izay zany mbola tsy foana officiel ohatrany notiny fotsiny navoakany tamin'ireny fotoana ireny de teo zany tsika nahita hoe inona ny namaka an'le fanjakana hanafoana n'ilay fanendrena azy raha ohatra ka tena marina fa tsy misy idiran'ny fanjakana io olo-panjakana iny nandeha tany iny na tiana na tsy tiana manana carte de visite amin'ny mahataleny kabinetra ny fitondram-panjakana azy tokony niandry ny afaran'ny fitsarana aloha meloko izy satsia zay vao nysaziana fa tonga de azo lazaina hoe nailika le olona napakana sisiny tanteraka navoaka tao anatin'ilay rafim-panjakana le olona ary navela iaro ny tenany tany ambadika tany raha tena olo-panjakana iny ka tena sincera le fanjakana tokony nanokatra fanadiadiana manokana ihany koa na taty anivon'ny firenena malagasy na tamina sehatra hafa ny jerena hoe inona marina no ntranga diso marina ve le olona sa tsy diso misy ny atao hoe poursuite administrative am'zary oatra ireny de misy ny atao hoe poursuite judiciaire zany hoe tsisy narahndreo dingan'ireo afatarana hoe tena nanao faute professionnelle ve le olona ka tonga de abrogena eo no ao sa noho ny antony ara-politika zany mantsy matetika nanaovana ny abrogation e ny fanafoanana ny reny fanendrena ireny fa le izy a satria zany mivoaka fotsiny le voasambotra any le olona ary nandeha le feo hoe voasaringotra reto olon-dehibe eto amin'ny fireneny reto mety ho voasaringotra ao anatin'le izy e tonga de fanafoanana amiko zany faniry misy manenjika ao an-damosinao misy eritreritra manenjika ao zay na tonga n'lay fanafoanana tonga de hoe maika be fotsiny tamin'ny alalana communiqué de tsika miantsoantso teto hoe décret dito-panjakana nanendry an'iny a tsy communiqué na note mihitsy no anafoanana an'izay de efa andro maromaro tateoriana vonivoaka lay tena fanafoanana nyfaindrena de eo zany a no mahatonga atsika mametraka an'le fanontaniana hoe inona no mahatonga an'le fitondram-panjakana ho mailomailo be mihitsy a eo amin'ilay fanarahana ny raharaha io ary tena namotsotra avy hatrany an'ilay taleny kabinetra zay toko amiko a olon'lay republika ny madagasikara iny olona ambony ao fiadidina ny republika iny ny fiarovana azy arany tokony atao raha ohatra ka resy lahatra fa tsy meloko iny olona iny de miverina am'le resaka teo a hatry am'izao izy de mbola milaza hoe tsy meloka de hoy aho hoe misy tsy mifanojo ve ny fanontaniana sy mivaliny satria hoy aho hoe azo atao no manaraka azy manenjika azy amin'ny maharoa mivosa azy andrena soa moa lay anarany teo fa tsy afaka ihany ko ilay mahataleny kabinetra ny fiadidinany republikany isika tsy mahalala zay fanontaniana tena mipetraka tany zay fiampangana tena misy any fa isika kosa de manamafy hoe tsy afa misaraky reo ary ilay négociation natao le fampiresahana natao tamin'ilay orinasa de mahakasika fahazon-dalana hitrandraka hiasa eto amin'ny tanin'ny republika madagasikara zany hoe faefany ny fitondram-panjakana malagasy ny manaiky na manda manome alalana na tsy an'zany fitrandrahana an'zany fanatanterahana zany asa zany a eto amin'ny tanin'ny republika madagasikara feny tsy misaraky reo tsy misaraka ilay olona le raha mato vosandrenary soa sy ny mahataleny kabinetra azy a republika madagasikara ary ny mpiara-miasa aminy sy ny lehibe ny rehetra eo anivon'ny fiadidina ny republika izay na tiana na tsy tiana tompony fahefana amin'ny fanomezana na tsia zany alalana zany mino fa manazava tsara ny fahafantarantsika nyty raharaha tya zay zavatra nambara ny solomamboaka mamyrabenirena izay tsika moa miezaka foneto zany a amin'ny fandarantsika mba apahafantatra ny vaovao sy hitondra lafi-panadiadiana ny antony de zao tsy tokony ho tompotra amin'iono ny vahoaka malagasy satria vola ny vahoaka malagasy no hanakaramana tompona ndraiky mpanjakana ambony
vola ny voaka malagasy no ahafahany reny tompona ndraiky mpanjakany ambony ireny mivezivezy manerina ny tany repoblika Madagasikara sy mivoaka ny ivelany, ary rehefa manao fivoahana ny ivelany ka amin'ny fomba ofisialy ireny tompona ndraiky mpanjakany ambony reny de mbola ny vola ny voaka malagasy ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana no amezana tambiny azy am'ireny iraka ataony ireny. Vola ny vahoaka malagasy no andoavana carburant, andoavana reo fanaovan-tserasera samihafa, na io amin'ny alalan'ny carte ampiasaina, na io ny connexion zay ampiasaina eny anivony reny sampandrara sy direction samihafa indrindra androm-panjakana ireny. Raha ny sitsiny zany raha ohatra ka miresaka ny tiraraha ity foana sika satria mba tsy ho anjorom-bala na hoe hotokantrano miono, tompotrano miono, marimarina kokoa azafady ny vahoaka malagasy ka hoe tsisy idirany zany fa rarahany londrany de mba apetratsika mazava tsara izy mba vahoaka malagasy mahafantatra tsara ny zava-misy ao anatin'ny fireneny, zay ny mba hiraritsika ary zay no antony mahatonga atsika foana mitondra fanazava-kevitra sy vaovao zay azo resahana. Ny tsy azo resahana moa de efa mazava ho azy, tsy hita zay ho resahana fa ny azo resahana de resahantsika sy hitondrana fanadiadiana ao anatin'ny fandaharantsika izany. De zay ny ivadiantsika amina loha hevitra fa satria rehefa miresaka raharam-panjakantsika de liana ihany koa tsika ny aminy hoe raha to moa zany ka efa nahazo am'izay andraikitra vaovao zay zany le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao, zay mbola ady hevitra be moa zany ny hanekena azy satria dia fantatsika fa nisy ny ady natao amin'ny ity fanjakana ity ny amin'ny hoe tsy ekena ny hitondrany vahiny azy, ary betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana iny ka tsy ara-dalàna ny orena n'ilay fitondram-panjakana am'izao fotoana izao dia io aloha ny zava-misy am'izao fotoana izao mitondra le fitondram-panjakana ary mametraka mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha ny fanosan'andro nataotsika de tokotokony efa ho 30 andro zany zao no voatendry ilay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, fa hatram'izao aloha zany de eo ampiandrasana sy eo ampianianona ny rehetra ny amina hoe de inona le tena vokatra sy le asa mivaingana hoentiny ty fitondram-panjakana ity. Eny mbola tsy teraka amin'ny akapobeany mihitsy aza zany lay tena hoe ekipa hitatana an'le firenena, satria raha raisitsika zany io le présidence mbola manao karazana fanendrena hatrany leo anivon'ny présidence sy manamboatra n'le organigramme tsy mitovy an'le mandat voalohany tamin'ny 7 sy 4 sy 13 sy 4. De ny gouvernemanta azo lazaina fa mbola tsy teraka 100 isan-jato satria mbola misy sarina gouvernemanta mandehandeha ny ambadika any am'le hoe secrétariat d'état zay manodidididina ny 10 anoany, fa reo ministera zany no efa manao ny asany, ireo aza mbola manao ny fametrahana an'ireo tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny ministera zay hiara-iasa am'ilay ministra zany. De indray tsy maintsy mbola mandeha ny karazana organigramme de valideny eo amin'ny conseil des ministres de avy eo vao miroso amina nomination zany ireo tompona andraikitra isaky ny ministera. De renydray rehefa avy eo mbola manao famindram-pahefana dia mbola mametraka indray fomba fiasa samihafa de lany eo ny fotoana. Ny filakevitry ministra Omaly zay nitondrantsika ny tiadevitra ity dia namoaka toy izao. Liana be tsika zany amin'ny hoe inona tokoa moa zany ny tena mba eritreritry le fitondram-panjakana. De manana fanamby izy zany ny amin'ny hoe notohizana hatrany ny fampitana am-bava ho fampahafantarana ny fandaharan'asa ao anatin'ny 100 andro voalohany. De ity zany misy peja lava be mihitsiny zany ity fampahafantarana ity zany fampahafantarana ity am'ilay tatitry ny filakevitry ministra. Ao izy zao tsy haiko na afaka mandeha faly fa de isak'ireo ministera de misy any hoe reto ny fandaharan'asa ao anatin'ny 100 andro. Tsika moa reraka be masontsika mamaky an'lizy satria hoe raha resaka ny soratana sy resaka mbava natao de voalohany le fanjakana de eritreretina mihitsy hoe efa paradisy Madagasikara, mamirapiratra Madagasikara ary mandeha ambony volamena. Raha ohatra ka le zavatra ny soratana sy nambarany reto tompona ndraiky mpanjakana reto ny amin'ny programme n'asa maro be sy mipopoka hatramin'ny makety hatramin'ireo karazana fomba fiantsona am'ireo projet maro samihafa fa
tsy isita ny vokatry reny zavatra ny soratana sy nambarany reny fitondram-panjakana reto de miveryntsika député Mambrabendrina fa inona tokoa moa zany no andrasana anatin'le zato andro voalohany am'izany fandaharana azy zany eo amin'ny endriky ny fitantanan-draharam-panjakana ka na hatramin'izao aza 30 andro any hoany mbola tsy mety teraka ilay secrétariat d'État zay manahirana de manahirana tokoa satria de hoe eo ambany ny fiadidiny ny filohan'ny repoblika de teraka ny ady hevitra sy ny fanadidinany amin'ny hoe fa nga misy gouvernement anankiroa ny secrétariat d'État zany dia rattaché direct amina ministère zany ary mazava rehefa miresaka gouvernemanta no prime ministre ny lehibe any gouvernemanta de misy ministra mpikambana ao aminy na misy vice ministre io na misy ministre d'État io de misy ny secrétariat d'État de nanendry ministra lay tompona ndraiky mpanjakana na ray volana lasa zay manodidina 720 any hoany fa hoe mbola ampiandrasana amin'ny fanendrena secrétariat d'État zay fandray manokana amin'ny filohan'ny repoblika de mametraka fanontaniantsika tsy ampiangary eo ministera reo de mametraka fanontaniantsika tsy tokony ho asa makeny anivona direction samihafa ve no ataon'ireny secrétariat d'État ireny de mametraka fanontaniantsika tsy misy organisme rattaché ve nefa mandray reny anjara andraikitra maro samihafa ireny ary mametraka fanontaniantsika aiza ho aiza ao anatin'ny kitapom-bola sy ny sora-bolam-panjakana no figuré ao reo teti-bola ampiasan'ireo secrétariat d'État reo rehefa tena tonga tokoa ny tokoa ka ametrahana anazy ho rafitra ofisialy izany député Mambrabendrina tsy maintsy tafaresaka am'izay tsika rehefa miresaka amin'ity zato andro zay resahan'ny fitondram-panjakana ity vao nanambara ny sisin'io sekreteram-panjakana ireo ny filoham-pirenena ny teneniny tamin'ny fotoanandro mitsabary izy aloha zay vao nanao an'le nomination le nomination ihany fa le fanambarana mihitsy hoe mbola isy lay fanendrena secrétaire d'État tamina nendrena ndreo mpikambana ny gouvernement tenena zay vao nanao an'izay izy de nametraka fanontaniantsika hoe inony ty resaky ty de tonga amile tenin'ny faniry teo hoe mbola isy gouvernement ray faharoa zany hitsangana ny dikany gouvernement ray faharoa satria rehefa jerentsika ny famaritana n'zany atao hoe secrétaire d'État zany tsy Madagasikara rery no manana secrétaire d'État ary raha ny traikefa nananana teto Madagasikara tamin'ny fananana secrétaire d'État na secrétaire mpanjakana dia manamafy an'ilay famaritana iombonany zao tontolo zao ny atao hoe secrétaire d'État zay milaza hoe mpikambana ao anatina gouvernementa i secrétaire d'État ary eo ambany fiahina na fahefan'ny na fibaikon'ny ministra na ny prime ministre mivatana de eo amin'ny resaka arofenitra na ny protocole de any amin'ny farany izy rehefa satria mantsy io listra ny mpikambana amin'ny gouvernement io de fatatsika fa misy filaharana araky ny arofenitra io tsy hoe tonontononona foana io akory isaky rehefa manolotra an'izy ireny fa misy filaharana amin'ny arofenitra io ary fatatsika tsara fa ireo ministra misahana n'ilay ministera fiandrianam-panjakana no mandeha voalohany na ireo ministra misahana ny ministère de souveraineté tafiditra ao anatin'izany ny ministre ny folo alin-dah ministera ny folo alin-dah tafiditra ao anatin'izany ny fitantanam-bola tafiditra ao anatin'izany ny raharaham-bahiny misy mbola misy roa fa raha tsy diso fitsarana zay ireo lay ataotsika hoe ministère de souveraineté na ministère ny fiandrianam-panjakana reo zany lasa aloha ao anatin'ny arofenitra amin'ny listre ny gouvernement ary ara-pamaritana hoy ny secrétaire d'État izay averiko fa mpikambana amin'ny gouvernement zany hoe ao anatin'ny rafitry ny fahefanam-panatanteraka amina rafi-panjakana anankiray de any amin'ny farany any amin'ny listra any amin'ny arofenitra amin'ny listre ny mpikambana amina gouvernement anankiray zay ny famaritana iombona neran'izao tontolo zao de rehefa voatonona zany rehefa nilazaina le hoe isy ny secrétariat d'État de tonga de taitsika mbola isy gouvernement ray faharoa zany atao inona azy zany le ilay ministera efa teo avy eo noenona lay anjara andraikitry le ho secrétaire mpanjakana rehefa avy eo misy ministera tompona andraikitra amin'iny daholy fa tsy hoe asa hafa de
za manokana aloha de tena ny andro hoe ampifaninan'lay président mihitsy zany lay ekipa angamba ny tanjony a fa mety ve zany sa tsy mety amiko zany tsy mety fa amiko zany a fanehoana tsy fitokiana n'lay gouvernement natsangana anjaran'io gouvernement io zay midika an'lay hoe programa fanatanterahana ny PGE ny PGE de nandikana ny vina n'lay président ny république nandritry ny fotoanany zay nanaova ny fampelezan-kevitra sy hoe nanolorany an'ireo hoe heveriny fa programme zany hoe ny promesse sy programme sy projet no natambatra tao de iny a lasa manana endrika politique générale de l'état rehefa avy eo de avy eo ilay gouvernement tatendrena no manao ny mise en œuvre an'iny na fanatanterahana an'iny de manana ny programme de mise en œuvre iny programme de mise en œuvre iny le nentina teo amin'ny anteny miera tamin'ny herinandro ambony ny dikan'izay io gouvernement io no nomena fahefana feno nomen'ilay filohan'le république fahefana feno hanatanteraka an'izay fandaran'asa hanatanteraka ny vinany filohan'ny république zay de mipetraka zany le fanontaniana hoe amiko a zay ny tonga de réflexe voalohany tsy matoky an'le gouvernement napetrany tamin'iny andro iny avy hatrany le filohan'le république satria iny andro nametrahany azy iny mbola tsy nitononona akory le anaran'le mpikambana amin'ny gouvernement de efa nilazainy fa ho avy ny secrétaire mpanjakana zay averiko ihany ho a fa anatina rafitra fahefanam-panatanteraka satria mpikambana feno anaty gouvernement raha ny tena marina de averiko le fomba fijeriko teo hoe tsy mbola nitononona akory le anaran'lay mpikambana amin'ny gouvernement rehetrarehetra de efa naneo tsy fitokiana andreo mpikambana amin'ny gouvernement reo ilay filohan'ny république izay to manaprofony efa ayatsika hatram'izay manaprofony adievitra aty amin'ny sehatra ny mpanaraka ny fiainam-pirenena hatram'izay ny amin'ny hoe so de tsy fidiny tokoa ary so de tsy safidin'lay filoham-pirenena ireo gouvernement ireo so de tsy tena araka ny safidin'lay filoham-pirenena ilay mpitarika ilay lehiben'le gouvernement de anangana ny azo manokana izy rehefa avy eo tena io no eritreretany anatanteraka ny asa zay tiano atao fa tsy hitan'izay ilazana azy a izy raha teo tsy mitady lavitra fa de hoe satria tsy tokiny io gouvernement vo natsangana io azo adika hoe tsy avy aminy io a secrétaire d'état ny tonga ao andohany avy hatrany zay no ainy a de annonseny hoe isy secrétariat d'état maromaro atsangana hanatanteraka asa ihany keo zay fomba fijery anakiray faniry zany hoe mbola tsy niasa akory le gouvernement de efa tsy natoko isa zay fomba fijery anakiray zay fa fomba fijery faharoa ampifaninany le filohan'ny république ave zany le ministre sy lay ho secrétaire d'état rehefa avy eo de eo nefa efa hitatsika nytraiky efa nisy tamin'ny fitondram-panjakana nandritra ny taona 4 ka hatramin'ny 5 tamin'ny andro ny HVM teo no nanomboka nisy raha tadiditsika lay natao hoe sampandrarah misahana projet présidentiel tam'izany tsika efa nametraka fanontaniana projet présidentiel zany angefa niry zay le viny zay le vinan'le filohan'ny république projet présidentiel zay lay politika mpampandrosoana eritreretin'lay filohan'ny république ka nahalany azy ho filohan'ny république fa tam'izany fotoana zany taditsika efa nisy ny gouvernement fa nisy ministère anakiray za manokana de tena io zany super ministère ave satria nisahana projet présidentiel fotsiny io ohatrany niaraka amin'ny fanajariana ny tany aninona fotsiny zany lay ministera hafa izay misahana ihany ko ny fampandrosoana n'lay firenena zay tokony mifototra am'lay projet présidentiel ihany fa nanomboka teo io zavatra io de toko ty fitondram-panjakana ty tamin'ny taona 2024 de mbola nametraka koa ny direction générale des projets présidentiels zay tena tsy de tena tazana hoe inona ny nataony inona ny tena teo anivo fiadidinan'ny république zay ko mbola réflexako voaloha vo nanangana an'io ty fitondram-panjakana ty tamin'ny taona 2024 hoe aninona azy zany io DGPP io
io direction générale de projet présidentiel io satria raha zoina raha enona fotsiny lay izy de io zany no anatanteraka ny tetikasa ny filohampirenena rehetra fa tetikasaniza zany le ataon'le gouvernement tetsy amin'ny ilany etsy sa hoe navelanana ny tetikasankio zany lay lehibe ny gouvernement de mbola manapirofo ny tsy fitoviam-pijery amin'ilay filoham-pirenena sy le lehibe ny gouvernement zany amiko satria tena navela hitokana mihitsy zany ny mitatana n'lay fomba fijerina levinany filoham-pirenena de ny DGPP tam'izany fotoana zany a de navela iasany ananany am'izay ataony any ny gouvernementa izay averiko fa manao zay tiany atao ngamba na misy olonafa akoatra ny filoham-pirenena zay tokony ho lehibe voalohany laharana voalohany amin'ny fahefanam-panatanteraka mibaiko sy manomeny toromarika anatanterahana vina lehibe filoham-pirenena am'ireo mpikambana amin'ny gouvernementa ireo iaraka ny tenin'ny faniry teo natsangana iny fa nakaiza le DGPP nandritra le mandaray manontolo inona ny nataony tsy nisy interview vitsivitsy fa am'izao fotoana zao de novaina fotsiny indray le endrika de lasan'io secrétariat d'état io zay averiko a fa ara-pahamaritana ny secrétariat d'état ny secrétaire d'état secrétaire mpanjakana de mpikambana feno anatina gouvernementa eo ambany fiahina ministra anankiray na prime ministre fa eto am'ty rafitra atsangany ty fitondram-panjakana ty eo ambany fiahina vantan'ny filoham-pirenena io tsy ananany prime ministre fahefana io zany tsy azo ny prime ministre baikony io zany satria ny président no patron direct président patron direct an'io ary zay asen'ny président atao no ataon'io ary na tsy fanindran-dalana am'izay ataon'ny gouvernementa raha ny ataon'io a de manao zay ataony any io zany hoe mbola manapirofo fa tsy matoky an'io gouvernementa sy lehibe ny gouvernementa io le filohan'le république fa tianana ny ekipany izy a ampitan zay tena eritreriny sy zay mba nofinofiny izy mo mpanonofinofo zay manana fomba fanaovana vina hafa zay izy de mba ampitany an'izay a satria efa manady eny mieloha izy angamba fa tsy ho tafitany am'reto gouvernement reto ny zavatra eritreretiny ho tanterahana de alefa zany zay le hoe bicéphale koa azo io andikana azy alefa zany a misy fahefanam-panatanteraka ekipa mpanatanteraka anakiroa mihitsy zany ao anatin'le izy a samy manatanteraka ny vina n'lay filohan'ny république zay samy miasa eo amin'ny fanatanterahana an'ireo tetikasa rehetrarehetra ireo nasorona le hoe projet présidentiel toatra misy tale anakiray any mikasika zay ao amin'ny fiadidinan'ny république ao raha tsy diso a fa anjaratsika mahita rehefa avy eo hoe faninana makaizy ireo mbola raha-pamaritana ihany de voalaza fa ny secrétaire d'état de mpikambana amin'ny gouvernementa fa tsy miaramvory miankin-doha kokoa miankin-doha moins autonome mao izy ny fiteny frantsay kanefa eto araky ny ary fianatra le secrétaire d'état lasa ary amin'ny fiadidinan'ny république zany hoe miankina mivantana amin'ny filohan'ny république fa tsy miankina amin'ny prime ministre ny dikan'izay na raha tokony hoe tsy mianko aiza zany izy ny tokony mipetraka zay indrindra tokony anao tatitra zany hoe na ho anay eo anivon'ny anteny miera aza aminay ireo fanatanteraka daholy jerena nge le andraiky e zavatra fanatanterahana asa eo anivon'ny firenena daholy tokony mandalo eo anivon'ny anteny miera reo manao ny tatitra rehetrarehetra tatitry ny asany fa ireo ve zany ivela PGE fanatanterahany asany satria ny gouvernement nefa nametraka ny programme de mise en œuvre amin'ny PGE any de ireo tonga de manao zavatra any anivon'ny fiadidina fotsiny any a izay tsy fantatra na makaizy ireo a na makaizy ireo zavatra ireo dia miresaka n'le zato andro tsika za tsy manakola zay nabetsaka faniry amin'io afa-tsy ny hoe tsy azoko le izy inona tsy azonao e vomaly anye nisy fanomboana zato andro vaovao indray e
nyresahana teto de zato andro voalohany ty fitondrana ity nanomboka tam'le fotoana zay anaovana investiture hatramin'ny maly izy mbola milaza voanomboka ny zato andro jereo ny conseil des ministres maly zato andro nanomboka oviana zany fa le zato andro ke fotapotra le secrétariat mpanjakana mbola tsy mipetraka de zato andro manomboka oviana zany efa lasa fomba fiteny fotsiny le zato andro fa io tsy zato andro isaky ministère io tsy zato andro isaky ny secrétariat mpanjakana io tsy zato andro isaky ny tompon'andraikitra anankiray fa zato andro n'lay fitondram-panjakana ray manontolo nanomboka teo amin'ny fotoana nanovana ny investiture io de tsy fantatritsika hoe loloavina amin'ny fomba fiteny ve le le vahoaka malagasy de ohatrany hoe tena mizakazaka marina ny etsika le zato andro kanefa efa ho tapotra le zato andro mbola zay foanany hoe alefa haneo ny fomba fiasa reo anatin'ny zato andro manaraka ny gouvernement tamaly iresaka am'le zato andro rehefa aveo député membre Belrina fa am'le famoronana zany andraikitra tahaka izao le secrétaire mpanjakana za raha tiatsika resana fotsiny de zao ny amin'ny hoe efa manahirana ny vala famaritana zany sy ny fametrahana ny andraikitra izy ireo fa mbola manahirana amin'izy ireo de hoe aiza ny teti-bola esan'ireo tsy maintsy iadevitra an'izay zany eo anivo ny mpanao lalàna sy hojerevana tsara zany eo anivo ny kitapom-bola mpanjakana ny teti-bola ampiasain'izy ireo sa ve ny teti-bola eo anivo ny fiadinan'ny repoblika no ampiasain'izy ireo zany zany manahirana fa mbola manahirana fantelo no anatin'izany raha zany de zao hoe efa mba mieritreritra ny anatin'le hoe sahirana le fitondram-panjakana tokony apetraka n'le politique de l'austérité na zany hoe politika ny fitsitsina de raha mijerytsika famoronana secrétaire mpanjakana ohatran'izao efa betsaka ny fanazavana ny ediny député membre Belrina teo fa lasa institution budgetivore le izy handany volam-panjakana fotsiny sy hinana ny volam-panjakana fotsiny kanefa résultat de tokony résultat ray ihany zany ato anatin'le ministère sy le secrétaire mpanjakana sa ve misy résultat roa andrasana zay nambarany député membre Belrina asaina mifaninana le ministre sy le secrétaire mpanjakana de tena fanina zany tsika hitondra ohatra tsika ahoana ny fomba igerena secrétaire mpanjakana zay mety ho manodidina ny folo sy ireo ministre ao anatina gouvernementa zay nitendrena ray volana lasa zay raha ohatra kazaka tranga efa hita nanahirana n'le fitondram-panjakana na nisy ministre sy vice ministre efa anisy anie zany tompoko tany amin'ny taona 1 sy 2 tany hoany 2 sy 2 ministre ny tontolo iainana sy vice ministre ny tontolo iainana misy ministre ny tanora sy vice ministre amsahana ny resaka tanora ihany ko tam'izany fotoanandro zany de savoritaka le raharaha nefa rany aza moa mifampipala ny Facebook lay ministre sy le vice ministre de ohatry ny lasa mifanitsaka andraikitra hoe andraikitra ko ange io hoe de le ato le ministre amiteny tokony mba mandalo aminay de le vice ministre amiteny ao anatiny ny andraikitra itateraka ny tontolo ny reboisement sy ny sisa sy ny sisa vice ministre ny tanora moa zany sahirana tamin'ny enteny anteny tsy fantatra fa hita ihany ko sahirana manoloana n'le asa manandraikitra ny amin'ny hoe inona marina ny tena andraikitra taona manoloana n'lay andraikitra ny atsoroana zany hoe efa nanandrana le fitondram-panjakana nanao direction générale amin'ny projet présidentiel fa tsy tafavoaka efa nanandrana le fitondram-panjakana nanao vice ministre roa fa tsy tafavoaka ary mbola nisy vice ministre amin'ny foronina raha tao aorianan'iny ihany ko asy izay vice ministre ninona sa secrétaire mpanjakana de miforonina koa taty aoriana lay miresaka ville nouvelle sy resaka habitat de reny zany le manao an'le resaka téléphérique flyover manao an'le lalambe mikodana sy mijery ny fomba fanaovana azy manao amijery an'le fanaovana an'le train urbain sy ny rehetrarehetra any zany le misy vola be koa na tiana na tsy tiana satria amin'ny akabeny saiky ireo projet ngeza be zany sy goavambe zany resaka sécurité alimentaire resaka environnement zany rehetrarehetra zany dia anisa misy vola miodina eto ambonin'ny tany resaka planiny familial vola miodina be zany eto ambonin'ny tany satria raha misy tena miodina amby vola eto ambonin'ny tany de telo resaka projet ny environnement
amin'io resaka fiarovana ny tontolo iainan'io, ny resaka santé na fahasalamana amina planning familial. Ny fanjakana amerikana nanokana vola be tamin'io, nisy fotoana tamin'ny andro ny Clinton nitohizana taty amin'ny Barack Obama zany, rehefa tonga koa mory Trump de nyravany Trump daholo zany famatsim-bola be zany. Dia eo ihany koa zany ny resaka bonne gouvernance, économie et plan, sy ny resaka justice. Fa tiako tenenina zany de hoe roa ny vola be miodina amina projet eto ambony tany, de ny resaka tontolo ny fahasalamana sy ny resaka tontolo iainana zany. Akoatrin'izay vola be miodina ihany koa ny resaka angovo azo avozina sy ny fiarovana ny zao tontolo zao amin'ny alalan'ny tontolo iainana sy ny resaka aron'angovo lehibe. Io ilay fivoriana matetitetika any conférence de partenaires zany na le COP resahany io. Ka tsika miteny an'izany dia ohatry mana ihany tsika ny amin'ny hoe sarotra zany gérer an'le direction générale amin'ny projet présidentiel zay tsy hita zay asany, araka ny nambarany député Mamy Rabenirina. Manoloana ny reto ministre marobe reto sy le ministère maromana kokoa marobe. Sarotra ny gérer an'le hoe nisy ministre sy vice ministre, mivoaka pahabe maso mihitsy ny ady. Ahoana ny eritreretanao hoe misy ministère ty de ty misy secrétaire am-panjakana anatanteraka an'lay projet présidentiel sy lay hoe politika am-panjakana, fandarana asa amin'ny politika fanatanterahana an'lay politika am-panjakana. Zavatra ray ihany anefa ny résultat andrasana an'ireo de hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Efa lay famoronana institution sy lay andraikitra ao anatin'le institution marobe sy lay fanaparitahana an'le volam-panjakana. De hatramin'izao zany tsika tsy mety mahita mihitsy hoe ahoana ny tena fomba hitondran'le fanjakana azy. Na izy mety manangana an'io raha sahirana mety zay ngeny ny antony tsy mahatafavoaka an'le baolina hatramin'izao hanendrena an'ireo secrétaire am-panjakana. Satria tsy manana ekipa koa le fanjakana. Raha nanana ekipa io fanjakana io, tsy hanao appel la candidature etsy seroa. Mitady cerveau moa efa tany amin'ny 2019 tany hoany. Hatrany amina resaka diplomaty nikariko an'izany, tsy mety voavaly ary sahirana. De hatramin'izao de mikariko an'izany le mpitondra fanjakana. De ho arahantsika akaiky zany rehetrarehetra zany ny aminy hoe na io misy ketrika vola be da be miodina any, dia avy hatrany aingaingana kokoa no mikontrôle sy mikaroka résultat raha ohatra lizy ato amin'le présidence ny république. Fa eo fitantanan-dra raha-mpanjakana lasa budgetivore satria vola tokony hanaovana asa ray lasa mizara roa ny rafitra endraikitra azy. Ary ty zana ohatra misy any amin'ny tourisme mbola misy an'izany secrétariat d'état zany. Resaka planning familial azon'ny santé atao mena mandray an'izany. Zay le teny antsika be da be le mifampidipiditra ao anatin'le izy. Manaraka an'izay moa tsika de hitantsika hoe inona moa ty 100 andro ty zany. 100 andro maka izy ty. Ny atahorantsika an'izay député Mamy Rabenirina de zao. Manjary hamoroporona asa vita 100 andro fotsiny tahaka ny natao tamin'ny 2024. Ny teren'ny mpanao Facebook le fitondram-panjakana de voatery tsy maintsy naka palais des sports de milaza fa efa nisy ny 100 andro nahavitana asa. Ny 100 andro andrasana amin'izao fotoana zao de zao. Voafeve ny resaka insécurité eto Madagasikara. Zany mba mahaliana antsika. Vaingana kely zao tany Morombe tany tany Meva tany zao de hoe nisy olona nesoriny sasany vao masony, nisy kidina pinina tsy fakahitana tsara tanàna Anjorobe. Fanafian-dalo tena mafy be mihitsy ny Amorondava ny Mandabe any sy ny karazana. Zany nge zava-misy eto Madagasikara e. Zany no maherariana hoe voafe ao anatin'ny 100 andro ve ny tontolo ny insécurité. Voafe tao anatin'ny 100 andro ve ny resaka délestage sy ny tsy fahampiany rano. Voafehy tao anatin'ny 100 andro ve fampitombona ny voka-bary teto Madagasikara raha ohatra ke fanrotsaka ny orana. Voafehy tao anatin'ny 100 andro ve ny fanadiovana tanàna sy ny fanamboarana ny lalana ratsy rehetra ho an'ny renivohitra sy ireo lalana eny anivon'ny route nationale. Zany nge ny andrasantsika. Fa tsy blabla firipazy avoaka ny tatitry ny filakevitry ministra. Ohatra ny hafahafa ihany mieritreritra an'izany député Mamy Rabenirina fa tsika moa tsy manao an'le mpanao Facebook zay dis ça je dis rien.
fa evitritsika zany fa mba misy akony sy dikany ihany ny zavatra ambaratsika satria manjary le fanjakana mamorona pression azy zany nge tsy voatery miteny an'izany zato andro zany le fitondram-panjakana fa taiza koa moa misy an'izany tsy maintsy mamoaka résultat zato andro zany fa lasa lamody le izy de nataon'ny mpanao Facebook pression de lasa mamorona pression azy mamoaka zato andro le fitondram-panjakana eo raha tsy mahatavavoaka mpikambana ao anivon'izany sekretera mpanjakana zany akory fa nendrenany niveau ministera raha misatra seriana cyclone tonga de tale maro be ny lasa fa mifamoronana an'le olona hotendrena mbola manahirana an'izao fotoana zao satria tsy manana ekipa hoy aho le fitondram-panjakana raha nanana ekipa izy avy hatrany de efa taorinany fanendrena membran gouvernement vita ny organigramme matanjaka be fanendrena n'ireo mpikambana samy hafa zany eny tsy niandrela ny fanendrena n'ireo sekretera mpanjakana zany adevitra mandeha zany zay ny amin'iny fa aloha de vadika amin'ny telo hevitra anankiray ty tsika député Mamirabendrana satria omaly moa zany no tsarovany izy ireo hoy izy ireo lay hoe 7 febroary 2024 5 taona lasa zay efa nanao fandarina manokana momba izany tsika député Mamirabendrana omaly fa nanaitra kely atsika zany le lahateny nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina izy moa zany omaly rehefa nenona le lahateny de tanisa andala teny soratra masina tao amin'ny ohabolana izy de tanisa ihany koa izy ny amin'ny hoe tena tia tanindrazana mihitsy izy araka ny zavatra nyresany fa ny tanisa ihany koa zany resaka izy maly ny amin'ny hoe tena misy zavatra tsy ekeny de ty zavatra tsy ekeny ty zany na nitikitika ny saintsika hanky vare ay ve misy an'izany tao anatin'ny sainy fandraso aloha ny teny idiratsika anatin'le fanadihadiana de hoenotsika ao anatina segondra foy zany Andriamatoa Solomamboka Mamirabendrana ity sombona kabary nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina ity namana teknisiana raha misy ny zavatra tsy tiana iverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana entina amonona ny olona zay tsy mitovy hevitra aminao averenkeo ndray aloha faly averena de aza mameretory faly aza fady fa mila maheno tsara zany ny mpiainatsika raha misy ny zavatra tsy tiana iverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana entina amonona ny olona zay tsy mitovy hevitra aminao zany hoe nambarany teo zany de hoe raha misy zavatra tsy tokony iverina intsony am'ty fireneny ity de ny fampiasana fitaovam-piadiana amina olona tsy mitovy hevitra aminao de isika hoe planeta taiza ny misy amin'ny filohan'ny repoblika no isika hoe tsaroko tsara député Mamirabendrana nisy dokam-barotra zay taloha tany fa fenao ve teto foana tam'izay dokam-barotra tany aloha tany de ohatry mibetsaka no nyresaka an'izay rehefa mba misy manontany tam'izany fenao ve aloha teto foana de ohatry manontany tsika hoe fa teto foana ve aloha le président ny repoblika fa voatelo volana lasa nge zay ro volana lasa nie zay no ny aina ny herisetra kanefa dia faneho-kevitra fijoroana ny nataony le collectif de candidats sy nietsika fotsy reo solomavambahoaka ary tsika moa sady iteny député Mamirabendrana no hijery sary de mino zany tsika fa ao arinany ny teny nambaran'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe raha misy zavatra tsy tokony iverina ntsony de fampiasana herisetra sy fitaovam-piadiana am'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny tena ka raha ohatra zany ka miantso fidinana an-dalambe ny collectif de candidat am'izay raha pitso de everina zany fa afaka maneho hevitra ara-dalàna ary tsisy fampiasana herisetra tahaka n'izay nitranga tamin'ny septambra oktobra novambra farany teo député Mamirabendrana manahirana mihitsy satria milaza tena ihany le ranga rehefa milaza le zay le hoe efa teto foana ve ary tsy mahalala ny zavatra natao mety andetsy kelikely tsika raha ny tantara ny jerena fa ny tantara telo volana lasa moa no natsidiky faniry teo de ndeha ho resahatsika raha ny hitatsika tamin'ilay vidéo teo de hoe tsy mety tsony ny fampiasana hery moa izy teo
amin'ny olona tsy mitovy hevitra kanefa ilay fihetsoana fidinana an-dalambe ilay fihetsoana vahoaka natao talohany ny fifidianana fanomanana fifidianana filohan'ny repoblika noterenana tao teo iny a dia tena mba nahafahana ny tanjona de ny hanehoana hevitra ary hevitra hafa noho ny an'ny mpitondra fanjakana sady mijery sarotsika ho an'zay afaka mijery sady mijery tsarotsika fa hitatsika tsara zao amin'ny sary ny zavatra mitranga asa tsy fitaovam-piadiana ve reny zavatra mirefitrefitra be ampiasain'ny mpitandro filaminany reny kilalao ve reny sa inony reny ary tsy herisetra ve ireny atao reny herisetra am'ireo mpanao fihetsiketsehana zay tsy mitovy hevitra mpitondra fanjakana tam'izany fotoana zany moa de napetrakitsika eo na le fitondram-panjakana teo arenge anaty farango sosona ny tenako anty oske satria tsy fantatra tsony hoe tam fomba hoana tamina teryvaimanta toyninona no nampisy mpitondra fanjakana sy mpamme baiko samyna enitsika efa nareo mpitandro filaminan'ireo aza de enitsika hoe baiko samihafa no baiko samihafa no baiko an'ireo hitatsika tsara amin'ny sary fa miasa daholo mampiasa ny fitaovam-piadiana le mpitandro filaminana eto ampiasaina daholo na tanana na tongotra ary olona aneho hevitra hafa miohatra amin'ny an'ny mpitondra fanjakana no ampiarana an'le izy ary misy tena hoe tsy mitovy mihitsiny le hery de eo zany magaga iza moa mpitondra fanjakana tam'ireny mpitondra fanjakana tam'ireny de nataon'ny nataon'ny fitondram-panjakana zay tsy niovan'ny fomba fitondrana fanjakana ary baiko avy any amin'ny mpitondra teo aloha ihany mpitondra tamin'ny taona 7 katramin'ny 3 baiko avy am'ireo no narahan'ireo milaza fananana fahefana tamin'ireny fotoan'ireny zany hoe tsy mifanaraka tamin'ny eritreritr'ireo mpitondra fanjakan'ireo ny eritreritr'ireto mpanao manifestation mpanao fihetsiketsehan'ireto de nampiarany sy nampiasany fitaovam-piadiana hitatsika am'izao mihitsy fatatsika mivokatra zao hitatsika amin'ny sary am'izao fotoana zao ny ratra nahazo ny filomary karavalomanana zay anisan'ny kandida fatatsika tsara fa raha izany filomary karavalomanana zany ange na nandeha azy iny fifidianana iny tsy olana efa niomana hibata amin'ny fandresena fa noho ilay izy manana endrika tsy fanarahan-dalàna manana endrika tery vaimanta ary tsy tiana hipetraka ho tantara ratsy sy ho antécédent eto amin'ny firenena dia niombona tamin'ny hafa rehetra naneho hevitra teto amin'ny firenena hevitra hafa noho ny an'ny mpitondra fa de zao hitatsika zao ny zavatra mitranga tsy nisy rebelina teo tsy nisy milisy ny tapyadiana teo tsy nisy na de torabato aza teo fa olona mitandahatra andeha hamonjy toerana hanehoana hevitra no tanjona teo amin'le izy fa de reny hitatsika tamin'ny sareny zao arahana trany any elakelatrano any ireny olona zay ny teneniko hoe tia moa tantara vao 3 volana lasa fa raha ny tao anatin'izay 5 taona faran'izay de nafahatsika nahita tsara mihitsy fa sady nanao fanahinina ny fitondram-panjakana ny fanesy nanangana vondro tafika manokana vondrona mpitandro filaminana manokana hanatanteraka an'izao asa fanosoesena ny fahalalahana manao hevitra zao amin'ny alalan'ny fampiasana herisetra no sady napiditra fitaovam-piadiana tsokosoko avy aizy ireo fitaovam-piadiana hatram'izao nge tsy voazavy iny faniry marina fa nisy ny commission d'enquête na vaomera-panao fanadiadiana fa tsy nahavita ny asany hatram'izao tsy voazavy avy aizy reny fitaovam-piadiana na rantiranty ary mbola nampiasaina tamin'ny 3 volana lasa reny de zay le teneniko hoe tsy milaza ny tenany ve lay olona nyteny an'le miteny an'ireny fehezanteny reny tsy mahalala hoe izy ange no tena mampiatra n'izay fomba fanaovana politika ratsy sy tsy mety eto Madagasikara sa hoe afa-po izy vita ny ilany an'le izy de raharany am'izay fampiarana le sa
efa mitsinjo ny hoavy efa mahatsinjo fa ivadiky ty raharaha ty na hoelana hoaingana ary ivadiky io fa de manahirana zon'olombelona moa ny resaka eto vo ososy tanteraka teto Madagasikara zon'olombelona amin'ny lafiny rehetra fa tsy amin'ny maha olombelona fotsiny fa na amin'ny maha olom-pirenena tanteraka mihitsy koa aza de tena voaososy tao anatin'ilay fampiaran'izy ireo ny fahefana zay nanana ny faniry lasa tsy afaka maneho hevitra zany le olom-pirenena kanefa le filohan'ny repoblika de miteny hoe tsy tokony hiverina itsony eto Madagasikara zany hoe fampiasana fitaovam-piadiana zany amina olona tsy mitovy hevitra amin'ny teny manaiky izy zany fa nisy le izy ary averina fa tato anaty zany zao fisamborana député fetra ty hitantsika lay fisamborana le garde président Ravalomanana ty président Ravalomanana teo Ambohijatovo mialatsy indrindra zany hoe tena nisy le izy zany de tsika zany moa zay le tenen'le adevitra teo hoe azotsika eritreretina zany fa taoriana ny kabarin'Andriamatoa ihany Rajoelina zany ka raha misy olona maneho hevitra eo zany de mba malalaka amin'ny faneho-kevitra zany satria na le filohan'ny repoblika ara manaiky zany fa tsy tokony isy tsony no fampiasana am'izay fitaovan'izay ary tsy akely faniry raha tena filohan'ny repoblika izy raha tena manana an'izay fahefana zay izy fatatsika tsara fa kabarina filohan'ny repoblika ohatrany nanaovana an'lay fanovana-kodimpianalina teo tonga de mivadika olalàna zany hoe tonga de manakery iny zavatra ny teneniny nanomboka tamin'ny ora ny tenenany azy fa régularisation amin'ny antsoratra no mandeha rehefa avy eo ny dikan'izay averiko fa mahalala izy fa nisy le izy fa hoy hoe na izy afa-po vitany ilany ely le izy de raharany am'izay le izy na izy efa mitsinjo ny hoavy eny ary mbola azotsika resahana amin'ny fotoana manaraka iny satria lina be amin'iny adevitra iny tsika raha fampiasana fitaovam-piadiana serisetra zany ange mafy nge ny nanjohan'ny antokotiko Madagasikara tamin'ny 5 taona voalohany iny mbola tsy mitanisa zany taoriana 7 député membre Benrina fa ny ainany antokotiko Madagasikara anie zany hoe niza nitondra teo niza fa ny farany teo ohatra 5 taona farany teo niza zany anao anniversaire Filomarka Ravalomanana fa mifanenjehana tany Toliara anao congrès paritra ny atokotiko Madagasikara tsy afaka nanao anao fampiratiana sary ny ainany zany tamin'ny mahajanga ny sakanana tsy afaka nanao an'izany isika ary impirimpiry fitsidiana nataon'ny Filomarka Ravalomanana ny sakanana ny mpikatroka ny sakanana ny mpitarika hatramina député ny fiara nitondra Filomarka Ravalomanana nambenana tsy voaka ny trano mihitsy aza ireny hitantsika ireny collectif de candidat nisy candidat maromaro naratra ka tsy hoe vita tamin'iny le adevitra fa ny sotombontsika fotsiny ny apahana kabarina ataon'Andriamatoa ihany Rajoelina fa ho averintsika ireny ao ariana kely eo ny amin'ny hoe efa niteny ianao fa tsy ekena amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana am'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny tena de aloha mba samy mitazona ny teniny zany satria everitsika fa zava-dehibe zany zay tsy maintsy ito foana fa niokevitra ary ny collectif de candidat de efa nilaza député membre Benrina fa hivadika atolom-bahoaka lay etsika farany teo iny fa iny ny resaka fifidianana fa ny fanafahana ny Madagasikara ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena mbola mitohy zay miseho amin'ny endrika atolom-bahoaka de eritreretina zany fa tsy tokony misy tsony ny fanampainam-bava tsy tokony misy tsony raha matahora samihafa am'ireo zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana satria izy ireo moa manana fahefana maranatsika ny fandarana dia omalo moa 7 febroary fa ny zavatra nahalianatsika député membre Benrina ny amin'ny faneho-kevitra ireo olona zay nakalaza n'le 7 febroary zay tokony ahatonga saina le mpitondra fanjakana sy hamenatra azy ireo hoe tena le olona zay nandeha tamin'le 7 febroary mihitsy no miteny fa diso fanantenana amin'le fanjakana zay nitoanany tamin'ny 7 kivy ary ohatrany hoe very an-javo ny tolona nataon'izy ireo hono ny afahantsika mamaritra an'izay de reto tambatra faneho-kevitra reto misy sarin'indramina tamina fahitalavitra tsy miankina iray tamina vavaona fahitalavitra iray zay efa nisoratanay moa zany sarin'indramina tamin'ny lezitely izy dia isorana aminareo ny lezite zany mba ahafahanay mampiasa n'izany sary zany tompoko fa misy faneho-kevitra le izy de mahalianatsika ay ve ka tena reo nilaza fa nitolona tamin'izany fotoanandro zany mihitsy no mijoro vavolombelona fa diso fanantenana de veritsika zany fa mba ho voaray n'izy ireo
zay mitatana am'izao fotoana zao izany fahatsompanantenana tolona izany dao ary enoantsika manomboka amin'andriamatomonja roindefo zay prime ministre tam'izany fotoanandro zany teny akanja nitarika ny vahoaka teny Ambotsiroatra natsabaka moa zany marimarina kokoa natsabaka andriamatomonja roindefo manomboka eo am'le fanehoan-kevitra de misesy makaty am'ireo olo-pirenena zay niindramitsika ho isika ny sary sy ny feo tamina fahitalavitra tsy miankina iray tamina vaovao fa tsy atsika fa niindramitsika izany sary izany namana teknisiana zava aloha zany a fa niendriky ny didijadona zay niadivana tam'izay fotoana izay a dia mbola misy zany a aritatahatra ankehitriny ary zay no mbola mampijoro anay hoe tsy zany no tolona natao ny atao hoe 70 isanjato na mety ohatran'izany aza ny zavatra tiana ovaina tamin'ny 7 dia mbola vao maika ny tombo izy ankehitriny a rehefa sary bakoly ny sénateur 100 isanjato rehefa sary bakoly ny solombavam-bahoaka 100 isanjato rehefa sary bakoly ny ataontsika hoe ny antanatohatra eo amin'ny fanjakana rehetra na ny any amin'ny folo alin-da zany na ny amin'ny any mpitandro filaminana zany a dia tsy maintsy mijoro ny vahoaka maintsy mijoro ny vahoaka mampiatra an'izany démocratie directe izany raha démocratie directe ny eretreretana ametrahana démocratie maharitra ametrahana hoe démocratie ara-toekarena ametrahana hoe démocratie ara-sosialy zay no mitakina tam'izany ankehitriny dia rahantsika mahalala fa tsy misy tanteraka zany ankehitriny atreto aloha mbola tsy tonga ny tanjona fa tena andrasana zany a de ohatrany hoe tena hoe mba mifahalalahana araka an'izay fitakina zay hoe aleo alalaka ny tena demokrasia aleo andeha ny fahalalahana amin'ny teny maneho hevitra de anjaran'ny fitondram-panjakana no manaja an'izay somaolona sy maolom-pirenena ny droit nonde ny zon'olombelona sy ny zomaolom-pirenena zany a ny anana tamin'ny 7 février tena tepitepy dobodoboka ny fo hatramin'izao tsy tranquille ny saina hatramin'nisy zavatra mipoaka kely de tonga de mangovitra hoe inona ndray tonga de ohatrany hoe tsy otsony hatramin'izao ny saina raha ohatrany tsy miverimberina intsony ny zavatra takiako zany a amin'izao fitondrany mandat faharoa zao a fifankatiavana fifanomezan-tanana fanoloran-tsainana ary mba ho tanteran'ny président teny venomeny a sy nampanantenany amin'ny vahoaka hoe hojerevana isatokantrano ianareo vahoaka malagasy so eny topoka natonga na ny akarana taty a le fiainana ny tena efa lehibe ny tena manana zazakely le fiainana mimafy ka ny teny ny président azona ny teny ny président hoe nitaontsika iaraka itolona osoloana zany le olona osoloana sy raha latsaka alongany dia mbola tsy ampy anay AVC fa hoe manome toky izy hoe anome zavatra ho anay mivangana izy nefa tsy mbola tonga zany hatramin'izao fa nomena fotsiny zay ary amin'ny borao sy ny tantara rehetrarehetra hoe mandanonareo miasa ary amin'ny ministre ary amin'ny any amin'ny borao rehetrarehetra any inona amin'ny zavatra mahazo an'le ankizy fa misy any voaroaka misy tsy voaroaka ady famalina any ary ampijaliana ary vo fantatrareo hoe AVC zahay de misy ankilabao député Mambrabenrina isorana aloha zany hoy a tsy saritsika zany ny sary sasany a fa niindramina zany de isoranay a ianareo amina fahitalavitra tsy miakina mba hahafahanay mampiasa an'izay sary zay fa ny fanehoan-kevitra zany a tena zava-dehibe rehefa tena nenona nanomboka teo amin'Andriamatomonja roindefo sy reny olotsotro reny a de tsisy dika n'le tolona natao matimaty foana ny olona natao lafika fa reto mpitondro reto zany no migalabina amin'ny ariembe multimilliardaire amin'ny fananana tsy toko tsy foroana amin'ny fananana fahefana sy ny sisa fa le olona natao sorona le olona nentina teny amin'ny dapa sy napresiana teny amin'ny lapa zany rehefa teny anenona le izy de diso fanantenana tsy manana asa araka ny tokony izy me mafy de mafy ny fiainana tsy manana fahalalahana maneho hevitra sy mba mampiasa an'izany zony izany araka ny entsika teo député Mambrabenrina 5 taona taty aoriana zao taty aoriana nireny zavatra nitranga ireny
ndraindray a tsy tea metsiny an'le olona tam'izany satria atao hoe voapetrapetraka tsara nlay fampanantenana de tsy ampitsony ny fisainan'le olona hanakatra lavitra hijeriny zava-misy fa am'izao fotoana zao 10 taona teorina zao le fehezanteny teo a tokony ho tanterahany de zahatra ny teneniny zay ny anisan'ny anankiray voatazoko teo de ny anankiray hoe tsy mbola mivaingana ny fampanantenana natao aminay tsy mbola tonga ny zavatra ny tenenina taminay 10 taona teorina mbola manantena ve nareo miresaka mivatana am'le olona miresaka am'le olona teo a fa araka ny tenin'ny faniry teo hoe voapirofo 10 taona teorina fa natao fitaovana fotsiny le vahoaka tam'izany fotoana zany ary raha ny fanasoketana sy ny fiampangana fitondram-panjakana tam'izany fotoana zany de narahany rahana lala fa tsy nisy ny tombona na iray azy vo marina amina taremarika sy amin'ny tantarany tranga rehetrarehetra sy amin'ny alalan'ny fampitahana zany zavatra rehetrarehetra zany eny tsy famendrofendro eto tsika fa mila miatrika ny hoavitsika mila miomantsika hoe ho avelantsika am'izao ve ty fireneny ty zay indrindra mila miomantsika hoe matoa nisy reny zavatra reny de nisy fandraisana anjaran'ny vahoaka maro anisa fa nidikan'izay ireo vahoaka maro anisy ireo ihany no manana ny teny farany amin'ny fihodin'ny tantara ary tokony rehefa samy tonga saina de mandray anjara ao anatin'lay tolona makany am'le tena izy mamerina ny zavatra tsara kely tena nisy efa nisy a ary mampitombo an'izay ezaka makany amin'ny fampandrosoany zay a fa miainga avy any amintsika vahoaka io hoe tsy avy aty mpanao politika fotsiny ihany io mpitarika no anjaranay manazava ny zava-misy aminareo amin'ny atsipria ny araka ny fahitana azy sy ny fahafantaranay azy sy araka ny tena zava-misy zay no anjaranay a ary mifanetany sika ny aminy hoe misy ny tsaratsara kokoa noho izao fa tsy onona am'izay hoe kaly ino tena ratsinjo kaly tsinjo fa mandaray manontolo ve de kaly tsinjo ny nentina lazaina fa nampandrosoana le firenena miditra manda vaovao ve ka tsy samega hoaty no fampanantenana de jirona koa nomena isatoka inona milaza mitsika vahoaka fa misy ny tena tsara lavitra noho ireny fa tsika ihany no erany ary mendrika ho atsika zany ary miendrika ho an'ny vahoaka miendrika ho an'ny vahoaka malagasy zay miaina eo ambonin'le arena zay indrindra fa tsy mahazo an'le arena fa isika ihany no erany a isika no tompon'ny tantaran'ny firenena malagasy a ary isika ny miara-manapa-kevitra makany amin'le tena izy ny any afatro député Mamirabenrina de hoe ataovy anatra sy ampy zay fampanantenana be da be tsy tanteraka efa tany amin'ny 7 zany fa akotsina neno eto zay fa lany kary ary rehefa tsy navita mihoatran'izay efa nananana fahefana betsaka teo kanefa tsy navita le fitondram-panjakana de osika hoe anjarantsika vahoaka tokoa mandinika sy misaina no avitsika ka ndao iaraka aminay hanova ho an'ty Madagasikara ty ary tena metraka an'le tena fampandrosoana tena izy fa tsy sarisarina sy nofinofina fampandrosoana de malalaka ny lalana andehanantsika hiditra ao anatin'ny systemtsika afahantsika manova sy manontolona zany hiatrika fifidianana ny atokotiko Madagasikara député Mamirabenrina zay angamba no amarana antsika azy ny afatrafatra ho an'ny olom-pirenena ny afatrafatra ho an'ny mpikambana sy mipanohana zany atoko zany sy mipakafiana Andriamatoa Marc Ravalomanana ary reo a tompona ndraikitra isaky ny commune sy ny district satria fantatray koa fa misy olona akafizintsika marobe de ndao iaraka aminay anova satria mivonina ary atrika an'izany ny atokotiko Madagasikara député ny tenenina foana no haka fahefantsika anisan'ny imasony ny atoko politika rehetra zany ary tena haka fahefantsika fa ny maka fahefana tsy hoe avy any amboniny midina ihany fa azo atao maka fahefana avy aty fotony miakatra ary zay no ataotsika manomboko zao zany hoe andray anjara amin'ny fifidianantsika aka ny fahefana eny fotony afahantsika mitondra ny anjara brikitsika amin'ny fampandrosoana eny fotony fa indrindra afahantsika mampiatra n'izay fahefantsika zay
makany amin'ny fitantanana ny fanjakana amin'ny akapobeny ary hitondra makany amin'le tena fampandrosoana tsy afaka miroso am'izany fifidianana zany anefa tsika raha tsy misy mpifidy satria fandraisana anjaran'ny mpifidy ny vaton'ny mpifidy no mitambatra ahafahana mandroso makany amin'ny fandresena eo amin'ny fifidianana ary zay no any tanana atsika hoe mbola misy andro vitsivitsy alohany 5 febroary zay ataperany révision annuelle lalàna nametraka an'io tsy azotsika ialana io ary ialana azy ararototsika io ampidirana amin'ny maro anisa amintsika mpifidy vonona iroso am'izay fakana amin'ny fahefana miaingy ny fotony zay tsy hoe maka fahefana eny fotony fotsiny fa maka fahefana miainga eny fotony raha tsy tafiditra anaty lisy mpifidianana ny anaranao sady tsy afaka hifidy ianao tsy afaka hanara-maso fifidianana tsy afaka hanao fitarainana raha sendra ka misy tokony anaovana fitarainana eo amin'ny raha-raha-mpifidianana rehefa avy eo dikan'izay mirodorodo alohantsika amin'ity andro farany ity mandeha andro vitsivitsy farany reto mandeha manoratra ny anarana ny atao hoe manoratra ny anarana any amin'ny lisy mpifidianana am'izao fotoana zao indrindra zany de ireo olona mifindramonina ka tsy mbola nahavitan'izay fifindramonina ara-dalàna zany ireo olona mbola vao ampitaona tato anatin'ny volana vitsivitsy farany eny hatramin'ny 14 ny volana febroary aza de ireo olona latsaka ihany koa ny anarany tamin'ny recensement teo aloha reo farafahakeliny reo ary zay no anentanana atsika sy angatahana amintsika mba hifanentana amintsika samitsika olo-pirenena zay namana akaiky ny mpiaramonina ny ao atokantrano hoe ndao amarinina ny anarana ho an'izay efa tokony ao soratana ho an'izay mbola tsy eo mba tonga ny 15 février io de araka ny teniko tamin'ny herina sa tamin'ny tapabolana iny hoe ao arin'ny 15 février indray hafa indray ny toromarikitsika zay sotra tompoko miditra amina toromarika hafa tsika fa ny toromarika voalohana zany de ny andehanantsika aloha makany mivokotany zava-dehibe zay de miroso makany tsika fa tsy famoahana tetika edy akory neto fa mandrafitra toromarika fotsiny mba ho voaraintsika tsara le izy fa voniny sika satria ny hevitra miarina miaraka mivoaka de lasa eritseto aina hoe le namako mpanao politika efa lasa nodimandry izay dia ho avadika tsika asy zany ao arina kely ao vonina am'izany raha teo koa ny tompon'andraikitra samihafa ao anatin'ny antokotiko Madagasikara miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarina tamin'ity androany ity saika andefitsika ny hevitra ny ray aman-dreny ara-drazana ho an'ny foko eto Madagasikara sy ny tany Senegal kanefa moa zany ny fotoanantsika koa vonizonjena tsy afaka natanterahantsika izany fa everitsika ho an'ny Rapitso no hanovana izany misy mifandarantsika Rapitso miaraka amina vahiny sy loha hevitra hafa isika ho an'ny Rapitso de makasitraka anao hoe nanaraka ny fandarana tetatena sy tany ampitan-dranomasina ho an'ny Rapitso indray tompolasy tompobavy misaotra ny député Mambrapendrina ihany koa misaotra atsika misaotra faniry misaotra anareo nanaraka ny fandarana de fampizareto indray amin'ny fotoana mapety azy fa de mirary soa atsika rehetra tompoko